na ny tanàna Antsirabe na ny firenetsika. Fantatsika hoe ao ny tantara raha zany tanàna Antsirabe zany. Olon'ny fiarahamonina raha teo ny tsy maintsy toetra ananana zany olona mahabe ny tanàna zany. Satria eo anelanelany ilay toerana mahabe ny tanàna, tsy maintsy mahay mifandray midina makany amin'ny fokotany ianao. Satria any amin'ny fokotany no tena hipaka hatrany amin'ny aty vilanin'ny olona ny vahaolana na ny fampandrosoana izay atao. Ary ararotiko eto an-dalana eto no miresaka an'izany hoe raha hiresaka fanavaozana tsika, raha hiresaka fanovan-drafitra tsika, tena tokony anana ny anjara toerana zany rafitra fokotany zany fa tsy ho zavatra ataony amin'ny fokotany dia marché public izay tena sahirana ao anatin'izany atao, tsy hanambary-panjakana zany ka any atapiny lavitra be any no hanapaka an'izany zavatra zany. Mbola resaka lava be moa raha hiresaka an'izany misy ny fotoana izay mbola hiresahantsika angambany na ho an'ny androany na amin'ny fotoana manaraka. Misy ny tsy maintsy kosa ihany koa amin'ny maha commune izay tsy maintsy irahana miasa ihany koa amin'ny eto toerana eo anivon'ny fanjakana foibe eny amin'ny orinasa tsy miankina ary fa tsy vitan'izay fa tsy maintsy tadiavina hatramin'ny fifandraisana any ivelany izay amin'izao vanim-potoana resahan'izao tokoa dia mahaliana ny olona izay hoe fifandraisana izay ananana amin'ny toerana izay nandalovana amin'ny fianarana izay natao izay hoe inona mba azonao atao satria dia na amin'ny toerana mahabe ny tanàna fotsiny dia efa andraikitra izay.